Ampifaliana no ionana amintsika indray tonga amin'ny fotoanany mana isan'andro dia ho amintsika rehetra mandrakariva ny fahasoavan'ny Tompo. Manohy ny fandiniana ny bokin'ny epistily filatan'i Jakoba isika ny toko 4 andininy voalohany ka hatramin'ny 12 no voalahatra indray odinintsika anio. Jakoba toko 4 andininy voalohany ka hatramin'ny 12. Ovakintsika izany amin'ny anaran'ny Tompo, nefa dia mbola ivavaka isika aloha isaotra an'Andriamanitra indray ary hangataka ny fitahiany ho amin'izany teny izany mba hanira ao am-potsika ny teny aizantsika miaina araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ivavaka isika. Amin'ny fifaliana ray eo no iondrena indray ao anatrianao, manatitra ho anao ny fisaorana, eram-po, eran-tsainy, eram-panahy, no ny fitiavana aonay afaka iara-mandinika ny teninao ndray zahay izao. Misaotra noho ny teninao, izay ampitainao aminay tsirairay avy naizanaiza misy anay. Raio, ho tafatoetra ao amponay anian'ny teninao, hanitsy ny fiainanay ifanaraka amin'ny sitraponao, mba ho tonga ny eny fanjakanao ry Andriamanitra rainay io, ary atao ny sitraponao amin'ny fiainanay sy eto amin'ny fiainan'ny firenenay. Amin'ny anaranao mpamonjy-tianay no angatahana izany. Amen. Jakoba toko 4 andininy voalohany ka hatramin'ny 12. Avy aiza ny ady, ary avy aiza ny fifandirana eo aminareo? Tsy zao va no eviny, dia ny filanareo izay miady ao anatin'ny momba ny tenanareo. Mily anareo nefa tsy manana ihany, mamono sy mitsiriritra anareo nefa tsy mahazo ihany. Mifanditra sy miady ianareo, tsy manana ianareo satria tsy mangataka. Mangataka ianareo nefa tsy mahazo ihany satria diso fangataka mba olaninareo amin'ny filanareo. Ry mpisitaka mijangajanga tsy fantatrareo va fa fanrafinan'Andriamanitra ny fisaka izana amin'izao tontolo zao? Ko na iza teo sakaizana zao tontolo zao dia fahavalon'Andriamanitra izy. Ary ataonareo va fa miteny foana ny soratra masina, ny fanazany ampitoeriny atao anatintsika dia iriny amin'ny fahasari-piaro. Nefa manome fahasoavana bebe kokoa izy, koa hoy izy, Andriamanitra manohitra ny mpiavinavina fa manome fahasoavana ho an'ny manety tena. Ka dia maneken'Andriamanitra ianareo ary manoera ny devoly dia andositra anareo izy. Manatona an'Andriamanitra dia anatina anareo izy. Diovy ny tananareo ry mpanota, ary ataovy madio ny fonareo ry poroasaina. Ori sy mitomania ary midradradradra, aoka ody fitomaniana ny fiomezanareo, ary ody fanjoretana ny fifalinareo. Manetretena eo anatrehan'ny Tompo dia hanandratra anareo izy. Aza mifanaratsy ry rahalahy. Zay manaratsy rahalahy na mitsara ny rahalahiny dia manaratsy ny lalàna sy mitsara ny lalàna. Fa raha mitsara ny lalàna ianao dia tsy pakato ny lalàna fa pitsara. Iray ihany no mpanome lalàna sy pitsara dia ilay mahavontsy sy mahavery. Fa iza moa ianao no mitsara ny namanao? Ray masino manamasina anay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Fahamarina vitsivitsy ndray no jerentsika amin'izay efa nivakiana teo. Fahamarina voalohany dia fahamarinana mampahonena. Mampahonena satria na dia teo amin'ny fiangonana voalohany azy dia nisy fifandirana sy adilahy. Nisy fifandirana sy adilahy na dia teo amin'ny fiangonana voalohany azy. Endin'ny voalohany, avy aiza ny ady, avy aiza ny fifandirana eo aminareo.
eo aminareo eo amin'ny fiangonana anie zany de nisy fifandirana nisy ady lahy tao fantatry Jakoba zany mitranga amin'ny fiangonana zany ary mazava moa fa raha nanoratra izy de ho an'ny kristianina mieli-patrana izany amin'ny nilazainy hoe Jakoba mpanompon'Andriamanitra sy Jesosy Kristy mamangy ny firenena 12 monina any am-pielezana. Ny firenena 12 any am-pielezana zay ambarany eto de reo manaiky an Jesosy Kristy ho tompo zany hoe ny kristianina zany de mampalahelo fa natamin'izy ireo azy de nisy ny fifandirana, nisy ny fampialonana, nisy ny tsy fifanarahan-tsaina miady izy ireo. Inona ozy nahatongo zany? Ny filana ao anatinareo ihany mahatongo zany. Ny tsy fahaizanareo mifandefitra, fahaizanareo mifanakalo hevitra fa de miady, raha vao mifanakalo hevitra de manjary miady. Ry havana, zavatra mahonena tany am-boalohany zany, tsy tokony alaitahaka raha ny marina. Fa ny vokany de zao, mivavaka izy fa tsy mahazo valim-bavaka. Mangataka ianareo nefa tsy mahazo ihany satria disy fangataka mba ho laninareo amin'ny filanareo ihany. Manjary sakan-dalana ho an'ny vavaka zay ataon'izy ireo, izany fifandirana ao anatin'izany, izany tsy fanarahana ao zany, misakan-dalana ny valim-bavaka manko, zany ady lahy sy korontana izany. Satria matoa misy zany fifandirana sy ady lahy zany, de zao ny hevitro, ny sitrapoko, ny everiko fa mety ka ny ahy ny tiako akatoavina, ny hevitro no everiko fa mety, de manjary misy korotana ao amin'ny fiangonana. Zao nefa ry havana, ny tanjona ho an'ny fiangonana ho tonga ny eny fanjakanao. Ny fanjakan'Andriamanitra nefa de fanjakam-pitiavana, de ny fanontaniana mipetraka ary de ny hoe maha-kristianina antsika, maha-kristianina antsika, inona no ataontsika mba hampisy ny fiarahamonina anjakan'ny fitiavana eo anivon'ny fiangonana? Fa miady ny fiangonana, ny korontana ny fiangonana. Efa nisy ane zany tany am-piandohany ary tsy akasitrahan'ny tompo ane zany. Ka inona ary no isian'ny fampiavanana? Inona? Ny filana ao anatintsika ane ny mahatonga an'izany. Ny filana ao anatintsika ny mahatonga zany. Ny zavatra tsy mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra no ialana. Raha misy ohatra ao amin'ny fiangonana mazava loatra zany. Raha misy ao amin'ny fiangonana olona mandika ny tenin'Andriamanitra tsotra zao, hita fa zao ny tenin'Andriamanitra nefa zao no ataony, de mazava loatra fa tsy tokony ho ekena zay manohitra tenin'Andriamanitra. Fa raha fanenjehena fotsiny am'izao, tsangakevitr''olombelona, fa tsy zavatra araka ny soratra masina, raha am'izay fotoan'izay de adidintsika ny miazona ny tenin'Andriamanitra. Tsy te hiadina amin'izana amin'iza nefa sika, satria voalazan'ny soratra masina de zao: rehefa manao hevi-diso ny olona anankiray ka anarinao izy, nefa tsy mety izy anarina, dia angalao rahalahy, angalao rona telo. Rehefa tsy mety izy, zay voentinao eo amin'ny fiangonana. Rehefa tsy mety anarin'ny fiangonana izy, am'izay fotoan'izay izy dizy hoe hevero tahaka ny jentlisy izy ho izy. Zany voalazan'ny tenin'Andriamanitra, zany mihitsy ny fampianaran'ny tompo. Fa izao kosa ny ady lasy korotana fahatany fotsiny eo amin'ny fiangonana, de tokony ho jerena aloha, ho dinihina tsara aloha hoe fa inona ary ny mahatonga antsika ikorontana le retsy? Nahoana nga antsika no mikorotana tahaka izao? Aiza no anorenantsika ny hevitritsika ny amin'ny tenin'Andriamanitra? Tafahaona tamina mpitondra fivavahana avy any Europa anankiray aho. Raha naresaky zahay dia miorokoditra aho, milazany fa edikevitra mihitsy any anivona sinoda, any ampitan-dranomasina any amin'ny sinoda sasany, ny hoe atao mariazy any am-piangonana ny homosexuel. Ary de misy mijoro am'izany ao amin'ny fiangonana hanamarina izany, ary misy teolojianina manamarina izany. Miorokoditra ny tena. De tsy fantany ve hoe fa inona kay ny dikany hoe sodomita? Ary tsy fantany ve fa ny antony nandravan'Andriamanitra ny Sodoma sy Gomora anie, ka ny homosexualité? Tsy fantany ve ny teny any amin'ny Romanina
fa ny lehilahy mamela ny fanao amin'ny vehivavy ka dia mifampilany samy lehilahy fa avetavetany eo mason'i Jehova zany. De tsy fantany ve fa ny Sodomita de ho any farihy rehetra avy solfara voalaza misoratra masiny zany. De zany kosa ve de hoetena ao amin'ny fiangonana anjarantsika ny mandinika marina ny tenin'Andriamanitra, tsy miziriziry fotsiny amin'ny hevitritsika ahatonga korontana, fa mamantatra kosany hoe ahoana hoy ny tenin'Andriamanitra. Fa ny atahorana ry havana dia izao, satria ve ny fiangonana tsy manao evangelisation mitory-teny any ivelany mba hanavao ny any ivelany, de ny fomba n'izao tontolo zao no anjary fiainana ao amin'ny fiangonana ho sanatriany izany, ho sanatriany izany. Anjarantsika fiangonana ny mandiny tenany amin'izany, anjarantsika kristianina ny mandiny tenany amin'izany, mba tsy ho sakan-dalan'ny vavaka izay ataontsika ny famelantsika ny filana hitondra korontany eo amin'ny fiangonana, fa manjary tsy mihay ny vavaka tsika ny tompo. Fahamarihana faharoa dia izao, fandrafinan'Andriamanitra ny fisakaizana amin'izao tontolo izao. Ry mpisitaka mijangajanga tsy fantatrareo va fa fandrafinan'Andriamanitra ny fisakaizana amin'izao tontolo izao, koa na iza te ho sakaiza n'izao tontolo izao dia fahavalon'Andriamanitra izy. Sairatsaina ny maro ny amin'ny tenin'Andriamanitra io ry havana. Fa ahoana moa ty izao tontolo izao ity? Kanefa voalaza hoe tia loatra izao tontolo izao Andriamanitra, ka nomeny ny zanany lahatokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Koa izao tontolo izao tian'Andriamanitra ve? No mba ho tiaviko dia anjary fahavalon'Andriamanitra mifanohitra ane zany tenin'Andriamanitra zany. Zany no fijery azy maimaika. Fijery azy maimaika zany. De satria izao koa manko no fantatsika hoe zaho ny tompo tsy mangataka anao hanaly azy amin'izao tontolo izao, fa niarovana azy amin'ny ratsy, ko eo amin'izao tontolo izao izy. Ka ahoana hoe tsy ho sakaizan'izao tontolo izao? Ho eo amin'izao tontolo izao izy, tsy ho sakaizan'izao tontolo izao, fa ho fahazavan'izao tontolo izao. Jesosy aza manko teo amin'izao tontolo izao, ary ny mpianany de nylazany hoe ianareo ny fahazavan'izao tontolo izao. Mateo 5:4. De izy mihitsy aza ny teny hoe teto amin'izao tontolo izao izy, saingy izy teo amin'izao tontolo izao no nylazany hoe izaho no fahazavan'izao tontolo izao. Ka izao tontolo izao lazainy amin'izany de tsy afakory fa ny filana eo amin'izao tontolo izao. Ny filana samy hafa zay fahitantsika tany aloha, ny avy amin'ny filana ao anatinareo ihany. Filan'ny nofo, filan'ny maso, rehaka omby zao fiainana zao. Ary ireny de mahatonga atsika tsy hanao ny sitrapon'Andriamanitra. Ary zany nahatonga any Paoly anoratra ho an'ny Romanina 12 hoe aza manaraka ny fanaony zao tontolo izao, fa miovaha amin'ny fanavaozana ny saina hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady akasitrahana ny marina. Ny fanaony zao tontolo izao no tsy arahintsika. Ny fomba n'izao tontolo izao manohitra tenin'Andriamanitra, satria fiarahamonina anjakan'ny filan'ny nofo ny filakarena rehaka mombo zao fiainana zao, izany no tsy azontsika isakaizana. Fa izao kosa tsy alana eto amin'izao tontolo izao isika, fa ho fahazavana eto amin'izao tontolo izao, satria Andriamanitra de tia ny amonjena izao tontolo izao. Tia ny amonjena reny olombery reny izy, izay miaina ao amin'ny fanjakan'ny maizina, araka ny voalaza ny soratra masina raha teo hoe manaraka ny sitrapon'ilay mpanjaka ny fahamaizinana. Ka isika raha manaraka ny fanaon'izao tontolo izao, kanefa zanaky ny mazava, de manjary manamaizina ny tokony hazava isika. Ary zany ry havana ny tena maonena indrindra. Raha isika kristianina zay mba tarafina hoe hitarika ny olona ho amin'ny mazava, antenain'ny olona hoe jiro apetraka amin'ny fanaovan-jiro, kristianina apetraka amin'ny toerana ambony, amin'ny toeram-pitondrana samy hafa, ho jeren'ny olona, ho tazan'ny olona manahoana ny fiainany,
jereny nefa ka to mifanohitra amin'ny fiainana kristianina zay entiny any am-piangonana sy iainany rehefa lahady na sabotsy ny fiainany amin'ny andavanandro. Zany zavatra mampalahelo indrindra ary manjary mpanrafy an'Andriamanitra ny isika raha manao zany. Manjary mpanohitra an'Andriamanitra isika raha manao zany. Izy manao hoe aza manaraka ny fanaon'izao tontolo zao, aza tia ny fomba n'izao tontolo zao, nefa isika manaraka ny fanaon'izao tontolo zao. Zay toeriny tenin'Andriamanitra eto dia vahako tsara fa eo amin'ny fiarahamonina misy zavatra maro zay tsy toeriny tenin'Andriamanitra na ny fombantsika malagasy aza. Misy zavatra maro, misy fomba maro zay arahan'ny tenin'Andriamanitra, zay amafisy ny tenin'Andriamanitra ny mahatsara azy. Fa misy kosa zavatra sasany zay tena toerin'ny tenin'Andriamanitra, tena fomba n'izao tontolo zao, tsy azotsika atao zany. Na iza mampanao zany antsika, tsy azotsika atao zany. Areto de tsy efenina riavana, fa sarotra amin'ny manam-pahefana zany indraindray. Nde hanao jory ny olona riananina fa zany ny fomban-drazana any, nde hiantso razana izy fa zao ny fomban-drazana ry, nde hanao an'izao izy satria zao ny fomban-drazana ry, zao nefa ny toerana misy ilay kristianina ny amin'ny toeran'izay misy azy. Iza no henonao? Lay tompo milaza hoe aza manaraka ny fanaon'izao tontolo zao, aleo mananatra izany. Sa hoe ka ataoko ahoana moa fa za efa tahaka an'izao ka riavana tsarovy e. Andriamanitra ny tokony ekena mihoatra lavitra noho ny fomban-drazana, mihoatra lavitra noho ny manam-pahefana ny tany teo aza. Anjarany tsirairay ny mandeha ny tenany amin'izany. Ny manetry tena no asandratr'Andriamanitra manomboka amin'ny 15 ka hatramin'ny 10. Manohitra ny mpiavonavina izy manome voninahitra ny manetry tena kosa. Efa hitantsika zany. Ny fanetrentena manko dia ny fibebahana, ny fahaizana manohitra ny devoly, manaiky an'Andriamanitra, manohitra ny devoly, manatona an'Andriamanitra, manadio ny tanana sy ny fo. Hitantsika zany. Mitomany noho ny fahotana, mibebaka amin'Andriamanitra, manetry teny eo anatrehan'ny Tompo. Izany no lalam-pisandratana. Tsarovy riavana fa Andriamanitra de te hanome voninahitra ny olona, saingy ny olona miavonavona ahetriny. Efa hitantsika teo aloha ny amin'ny tantarany Asiria, Babilôna, Egypte, Ethiopia, Jerosalema, ny avonavony reny olony reny nahatonga an'Andriamanitra nampietry azy. Fa rehefa nanety tena kosa izy ka nibebaka na de Jerosalema no ravany Nebokadnezara aza naorin'Andriamanitra indray. Zay manetry tena manko no asandratra hoy ny Tompo. Ary zany mahatonga atsika ho tia lahira hoe nandao anao hoe laho raiko zao de te ody aho. Riavana ny fanetrenteny fanekena eo anatrehan'ny tenin'Andriamanitra hoe raha eo maro ny zavatra tianao ataoko tsy vitako, betsaka ny zavatra tsy tianao nefa ataoko ihany. Mifona aminao ny am'izany aho raha eo, ary mangataka aminao aho, avaozy ny fokoro Tompo malala, aoka ny otananjaka hiala, fa manomboka hatramin'izao hanetry teny eo ambany tana maherinao aho. Tsy hoe fitiavana te hisandratra akory ny mahatongo zany, tsia, fa ny fanekeko ny maha-Andriamanitra fitiavana anao. Tsy sitraka ao ny hahafatesan'ny ratsy fanahy, fa ny alany amin'ny lalan-dratsy ny baovelona izy. Fa amarinana farany, tsy mety ny mifanaratsy e, aza mifanaratsy rahalahy. Ambarany soratra masina izany, aza mifanaratsy. Efa nilazaiko teo tany taloha io satria efa niverina, famerenana an'ito, aza mifanaratsy rahalahy. Tsy sitrak'Andriamanitra ny fifanaratsiny. Nahoana ny hifanaratsika raha misy fampianarana tsy mety, mifanitsika, mifananatritsika. Fa ny mifanaratsy tsy azo atao araka ny tenin'Andriamanitra. Non, tsy ekena ny fifanaratsiana. Izao nefa manohitra ny tenin'ny Tompo ianao, raha manaratsy, raha tsy mananatra ianao, de manohitra ny tenin'ny Tompo satria ny tenin'ny Tompo milaza hoe raha mbola atao hoe anio mifananara. Fa ny mifanaratsy kosa, mifanosipotaka, ny fanala baraka,
tsy eken'ny tenin'Andriamanitra izany. Ko engany isika kristianina zay andrasan'ny tompo fahazavana eto amin'ny firenena, tsy hifanaratsy sika, tsy denomination no atsangana, fa isika rehetra dia nandratra an' Jesosy ary taona ny malagasy ekoka pototry ny hazo fijaliana, mba azahoan'Andriamanitra manandratra ny firenena, satria ekoka isika, ifamela heroka isika, ary indrindra tsy hifanaratsy intsony tsy hifanaratsy intsony, tsy hanaratsy na iza na hiteny ratsy na iza aza mifanaratsy rahalahy. Zay manaratsy rahalahy na mitsara ny rahalahiny dia manaratsy ny lalàna sy mitsara ny lalàna, satria ny lalàna dia manao hoe mifankatiava fa tsy hoe mifanaratsy. Ny lalàna dia mila hoe aza mifanaratsy, ko na iza isika manaratsy dia maniratsira ny lalàn'Andriamanitra izany, mitsara ny lalàn'Andriamanitra izany, hoe tsy marina ny lalàn'Andriamanitra fa za tsy maintsy manaratsy an-dranona fa izao izy. Ny fampianarana diso azontsika ataony milaza hoe izao ny diso satria izao ny lazain'ny tenin'Andriamanitra, fa ny manaratsy rahalahy tsy tokony atao izany. Reo ary ny fahamarinana raisitsika indray amin'ny tenin'Andriamanitra androany ry havana. Na dia nisy fifandirana aza teo amin'ny fiangonana teo aloha, aoka tsisy izany amin'ny fiangonantsika didi-pitiavana ny didin'ny tompontsika. Fandrafinan'Andriamanitra fisakezana amin'izao tontolo izao, ko aza ny fomba n'izao tontolo izao no entina miditra makao amin'ny fiangonana, fa aoka kosa ny fahazavan'ny tenin'Andriamanitra no ivoaka avy eo amin'ny fiangonana hanazava izao tontolo izao mbola maizina. Aoka hanetry tena ibebaka eo anatrehan'Andriamanitra isika, fa tsy hanandra-tena, aoka hanohitra ny devoly isika zay rainy mpiavinavina, dia anatina an'Andriamanitra isika mba azahoan'Andriamanitra manandratra ny fiangonana, manandratra anao koa ho voninahitra sy anarany, ary farany tsy hifanaratsy isika satria manohitra ny tenin'Andriamanitra hoe zany tiavany namanao, tiavan'i Jehovah-Andriamanitra ao. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra hivavaka isika. Andriamanitro, misaotranao zay no zany teninao zany, mifona aminao zay no niady eo amin'ny fiangonana, fifandirana sy tsy fifankahazon-kevitra ao amin'ny fiangonana, satria mazana raha eo dia miaino ny tenin'ny fahavalonao zahay zay mampiady anay raha tokony hiaino ny teninao hifankatia. Ampio zahay ahay mandinika ny teninao Tompo, mba tsy hore intsony eto amin'ny firenenay niady ny fiangonana na niady ny kristianina. Ampio zahay mba hay manavaka ny fanao zao tontolo zao tsy akasitrahanao, ka my fiainanay manontolo dia ny sitraponao ihany no ataonay ry Tompo ao. Ampio zahay hay manetry tena eo ambany tana maherinao, ka hanohitra ny asan'ny devoly rehetra, ary tsy hifanaratsy fa hifananatra kosa amin'ny fitiavana, satria izany no afatra napetraka ao. Amin'ny anaran'i Jesosy Tomponay, Tompo no ivavahanay sy angatana izany. Amen. Amen.